Fa eo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia tato anatin'ny 5 taona dia namelona taketra mafy ho an'i Madagasikara ny tsy fandriam-pahalemana, indrindra fa ny resaka alatromby sy ny asandalo. Tafiakatra hatrany amin'ny 4,000 ireo namoiniainy ary iray alina ireo olona voasambotra voakasika izay. Mahazovana ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao ary tsy misy afaka manday izany ny rehetra, na ny mpitondra na ny bahoaka, indrindra fa ny mpitandro filaminana. Ny Zandarmaria-pirenena dia nanome tarehimarika mikasika ny alatromby sy ny fanafian-dahalo tato anatin'ny 5 taona farany. Raha io tarehimarika io dia efa sokajiana ho toy ny tany mihajo no misy teto amintsika, fa amin'ny endriny hafa satria dia manodidina ny 4,000 ireo namoiny ainy. Ny arivo amin'izany dia olon-tsotra ary ny ambiny kosa dia dahalo. Nafatesan'olona 4,000 ny resaka alatromby. 3,000 amin'ireo dahalo anatin'ny 5 taona. Ny arivo fokon'olona maro zany. Ary ao anatin'izany mpitandro filaminana misy azy manodidina ny 100 eo. Ary misy ihany koa ny olona voasambotra averiko ihany. Raha misy ny olona efa voasambotra raha manodidina ny 2,000 isa-taona dia efa ho raha anatin'ny 5 taona dia efa ho ray alina zany. Misy ny olona voasambotra. Efa vahoaka zany, efa tanàna ray zany ary efa tsy commune ray fotsiny ihany, efa manakaikaiky ao commune roa. Zany hoe lasa efa fihetsika, efa maharesy lahatra, olona sasatsasany izy io ary ny endrika asehon-dalo raha teo dia tsy olona ray roa na telo ary tsy folo akory fa mandeha mampolony maromaro ary tonga manjatony aza raha tsika mahafantatra. Eo anatrehan'io tarehimarika izay mampiororio dia efa ao anatin'ny fandiniana sy famolavolana paikady iadina sy isorohana ny faty olona eo anivon'ny Zandarmaria-pirenena. Mbola ao anatiny tsiambarately tanteraka izany hatreto ary ho ampahafantarina ny rehetra amin'ny fotoana mahamety azy hoy ny kolonely Zavisambatra Ravoavy. Miantso ny fandraisana andraikitry ny rehetra ihany koa ny zandary mba samy hijery izay tandrify azy, indrindra ny fanentanana isa-pokotany, isorohana ny fahafatesan'ny olona sy ny fitohizan'ny asa ratsy ary ny fiverenan'ny filaminana manerana ny Madagasikara.